Alors iresaka le ranamany ty tsika Paolo izy administrateur civil ambony grade be izy diplôme miaraka amin'ny mahavonahitra isan-karazany fa tsy haiko lisany na mbola mijery nina moa zany ny interview ataony amin'ny télé be be ny direct ataony fa raha ohatra tamin'ny invité du jour za farany teo nijery fa hoe zao hoe tsisy mihitsy valy ny mahafapo nomeny tamin'ny ina moa zany fantaniny gasikara gasikara miesaka mampiditra fa izy de any ambadika any ny valiny io moa zany efa fomba mahazatra tsisy zay maharatsy azy ina moa zany Madagasikara le hoe miala bala fantanina de modina fa izy kosa olona diplômé olona administrateur civil de tokony tsy am'ireo satria raha mijery tsika ny efa hitanareo na ma CV ny publié teto fa lava de lava chef de service réflexion, chef de service travail chez machin, président syndicat travail, administrateur, coordinateur, directeur de campagne, inspecteur d'administration, ministère de l'Intérieur, études d'objectifs de développement, études urbaines risques, études d'introduction des désastres, étudier en Chine, SADC militaire, Sciences Po, administration d'État, études d'administration finance publique, tsy vita fa tena barde de diplôme, expérience CV tsy voafolo page ngamba ny CV ny Paolo nefany de zavatra kely fotsiny no mety atsapatsika hoe tena malafahaizana marina vele rangaty fa le izy mantsy le resaka le fananampahaizana amin'ny resaka ina moa zany hoe mitondra fanjakana na inona de ny sens d'organisation rehefa miteny ianao de mahitsy zavatra teninao court concis précis zany afantarana ny andro zany fa rehefa miresaka ianao de tena tonga de mazava zany teninao zao ny manao interview reny de hoe zao le fantanina de valinao zao le fantanina fa tsy modina diplômé Madagasikara de am'izay modikodiny zay rehefa indisy anankiray fa indisy tena flagrant fantatrareo maninona ny anaran'ny Facebook de raha ohatra moa zany alo Facebook anao mba inona moa mba ahafantarana azy zany mba ahafantarana anaranao de anarana tsotsotra no apetraka ao de teninareo elahy koa koto lilahy mahintso ambo ny anaralahy be de be tsy matadidikany zany lilahy mahintso ambo zany fa nefa raha ohatra ka ina moa zany misy atodo de lilahy mahitsy ambo zay izy fa be de be tsy hoatrina zany satria le olona ko dondrina ko fa tsy koto hoe resaka rehefa manao anarana zany mba anarana zavatra hoe mipetraka tsara ohatra hoe am'ireny le coopérative tatitra reny de misy famoizateny marobe reny hoe Sonatra na tsy haiko vatsa ohatra zany fa misy coopérative tatitra Kofamita Pibo le makany ina moa zany Fatiboiny any Amboaty-Boiny de magnino no atao Kofi Patibo tsy sadidin'olona koa izy fa maneo raha ataon'la fotsiny hoe Kofboy Kofboy zay kosa ataon'la satria lefa miteny anarana zany amin'ny marketing de zavatra tadidin'ny olona no atao zavatra mora tadidin'ny olona zay ny olona manana sens na organisation na marketing zavatra mora tadidy fa ny anazy zany anazava tena ndraiky koa hoe fa faniko natao iny am'izay mba miasa saina ny olona hoe ahoana marina hoe anarale zalahy iny be de be ny olona matadidy hoe lilahy mahitso ambo miezaka mitadidy an'iny de efa publicité hafa iny fa ny Paolo hoe tadidinareo fa zany hoe
Paolo Emilio Raholinarivo Solona Valona. Tsy nahita mihitsy ve hoe mba tsaka tsotsotra raha ohatra ka la de diplôme tokony zavatra mba tadiavany olona ny izy zany mba tsotsotra. Iny aloha mbola eo ihany. Fa fantatrao mahatonga an'ireo hoe Paolo Emilio Raholinarivo Solona Valona ray de aveo isaky manao publication izy de identifié koa Paolo Raholinarivo Valona roa telo de Paolo Raholinarivo Solona deux. Tsy mbola nitantena nareo hoe fa magnino moa zany no anankitelo zao les comptes de identifiena foana isaky ny manao publication. Inona rehetra reo natonga an'izay. Natonga an'io de zao anao compte voalohany izy de feno 10,000 ny inona zany ny ami 10,000 ny ami de tsy afaka mampiditra mitsony izy de ny créer compte hafa ndray izy de mety feno 10,000 koa ngamana de nanokatra compte hafa ndray koa izy de nanokatra compte fahatelo izy. Nefa raha ohatra ka olona bavy diplôme zavatra tsotra manao pejy fotsiny manao pejy fotsiny de afaka mazaka olona ino moa zany 200,000 1 million manao pejy ny mpanaraka fa izy zany tsy anatin'ny sainy tsy azony tsara hoe mila manao pejy ake avadika pejy le izy de tsy voatery identifier nireo satria nino tsy maharaka tsony ohatra ny olona ami any amin'ny Solona Valona 2 de tsy maharaka tsony misy publication ary de misy publication koa de identifier foana izy. Zay le olona manampahaizana barite diplôme Madagasikara. Sure.